Faly miaraba antsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika, natrarantsika ity andro vaovao ity, hiaona antsika eto koa amin'izao Maraim baovao izao, amin'ny alalan'izao serasera izao, dia hivavaka isika. Misaotranao zahay ry Andriamanitra, rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Misaotranao izay noho ny famindramponao. Velona trapamonjena, mbola afaka manitsaka indray ty herinandro farany amin'ity volana mety zahay. Misaotra noho izany fahasoavanao sy nindrafonao lehibe izany. Ary mangataka aminao zahay, tehirizo amin'ny anaranao masina izahay, mbaritra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy Tomponay, mandra-pahatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Da io ny andrenesanay ny teninao, mba tsy ho fitsarana anay zany, fa ho famelombelomana anay, ahatonga anay aharitra sy ahazaka ny ady rehetra atrehanay eto amin'izao tontolo izao, ka ahafahatra izahay, na dia ao aza ny fanangoleny devoly maro samihafa izay mitady hanimba ny finoanay indraindray. Dia ianao anie hamangy ny isam-baravarana amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera izao, ka ahitany ianao Jesosy tompon'ny fiainana. Dia misaotranao koa izahay, raha mbola afaka miresaka aminao, na dia ao aza ny tahotra maro samihafa, dia ao koa ny fanomezan-toky avy aminao. Dia taio ary ny teninao izay horena izao, avia Jesosy Tompo mitenena fa miaino anao zahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra amin'ny perikopantsika ho anjarantsika amin'ny Maraim baovao amin'ity alatsinainy ity, dia izay voasoratra ao amin'ny Asan'ny apostoly, izany hoe leksiona anjarantsika omaly, apostoly, Asan'ny apostoly toko voalohany, ny andininy 12 hatramin'ny 14. Asan'ny apostoly toko voalohany, ny andininy 12 ka hatramin'ny 14, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaikin'i Jerosalema, araka izay mety haleha amin'ny Sabata. Ary rehefa tafiditra izy, dia niakatra ho any an-trano ambony, izay fitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak'i Alfeo sy Simona Zelota, ary Jodasy zanak'i Jakoba. Ireo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka mbamin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahiny. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Rehtsika tamin'ny anjarantsika tamin'ny alahady omaly ny amin'izay ampianaran'ny Jesosy antsika mba haharitra hivavaka, haharitra hivavaka. Izany dia vokatry ny fanontanian'ny mpianatra tamin'i Jesosy, na ny fangatahan'ny mpianatra tamin'i Jesosy hoe mampianaranay koa hivavaka. Rehefa avy nampianatra azy ireo nivavaka Jesosy ny amin'ny ataka nampianarin'ny Tompo, dia ny
na ny teny amin'izy ireo hoe tokony haritra amin'izany fivavahana izany ianareo, haritra mivavaka. Ary tamin'izay no nilazany Jesosy ny amin'ny hoe olona anankiray manana sakaiza dia tonga alina ny sakaizany, tsy nanana sakafo amena azy izy tady hevitra tany amin'ny namany hafa, dia io namany hafa io efa alina ny andro tsy vonona ifoa fa saingy ny foa ihany satria ny angavo mafy ity Peteraina. Dia hoy Jesosy hoe tsy maika ava ny rainareo hamaly ianareo raha mangataka tokoa ianareo. Dia nanaovan'i Jesosy ohatra faharoa tamin'izay ka nilazany hoe ny ray ny amin'ny fangatahana izay tokony hatao rehefa mangataka dia ao ny ireo zavatra hoe misy misy ray na ny ray izay tsy tanteraka ety an-tany aza tsy hanome zava-dratsy mihitsy ny zanany, fa raha mangataka mofo dia mofo nomeny azy fa tsy vato, raha mangataka azan-drano dia azan-drano nomeny azy fa tsy mena rana, raha mangataka atody dia atody nomeny azy fa tsy maingoka. Fa ary io no ohatra nataon'i Jesosy, ka ny rainareo ety an-tany aza malala mihevitra tsara izay omeny ny zanany tsy maika Andriamanitra. Iresahan'i Jesosy ny amivavaka avokoa ireo rehetrarehetra reo, resahan'i Jesosy ny amivavaka ary ny amin'izay tokony haretana, ary noentin'ireo mpandahatra ny perikopantsika ho fanamafisana izany faharetana mivavaka izany ity anjarantsika androany ity. Inona ny zavatra lazaina eto? Moa ny fitanisana ireo mpianatra ireo ve no zava-dehibe eto? Tena ao dia ao tokoa zany. Ireo olona maromaro avy niaona tamin'i Jesosy dia tsy tonga dia niparitaka fotsiny tamin'izao, fa nanokana fotoana hivavahana. Mety hisaorana an'Andriamanitra izany, mety ho fangatahana hery avy amin'Andriamanitra koa zany, araka izay tenenin'i Jesosy tamin'ireo, satria taoriana ny tenenan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa tafangona tao amin'ny tendrombohitra Oliva izy ireo, niala kely ny tanàna araka ny fanao mety amin'ny Sabata, zany hoe lalana tsy dia lavitra loatra, satria tamin'ny Sabata dia noajain'ny Jiosy fatratra ny Sabata, ny amaha-fitsarana azy, ka voafetra hatramin'ny hoe lalana izao metatra no farany azo aleha. Ary dia voahaja tsara izany tao amin'ny tendrombohitra Oliva no araka ny voalaza eto hoe araka izay fanao mety amin'ny Sabata. Dia rehefa avy nitenenan'i Jesosy izy ireo hoe hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary hovavolombeloko eran'ny Jodea sy Samaria ka hatrany amin'ny farany tany, dia tsy nijanonpotsiny tamin'izany izy ireo fa nivavaka aloha mba handraisany izany teny nomeny Jesosy azy ireo izany. Ary io no voalaza anjarantsika eto rehefa avy amin'ny tendrombohitra Oliva. Zavatra voalohany aseho eto amin'ny hoe faharetana mivavaka dia ny toerana hivavahana. Ny nahatonga ny mpianatra hanotany an'i Jesosy na nangataka tamin'i Jesosy hoe mampianaranay hivavaka, efa fantatry ny mpianatra ihany fa mitokana mivavaka any an-tendrombohitra matetika Jesosy. Fanaon'ny Jiosy misy fomba maromaro no entin'ny Jiosy manao fivavahana na mivavaka. Ao ny miakohaka, ao ny mipetraka, ao ny mandohalika. Jesosy no nampiasa ity mandohalika ity. Raha ny fahitana azy ao amin'ny Baiboly, Jesosy no nampiasa an'io mandohalika io, ary niseho indrindra izany tamin'ny fotoana izay niadian'ny mafy tamin'ny
tany Getsemani. Jesosy nandohalika. Fa ny jiosy ny fomba fandohaliky ny jiosy mipetraka amin'ny laferana dia miohaka ary ny loha ampidirina eo anelakelaky ny fea akasika amin'ny tany ny loha. Dia tahaka izany koa le miakohaka tahaka ny fanaon'ny fivavahan'ny silamo. Ao ireo miosondavenina, ao ny mitsangana manandra tanana, samy nataony jiosy daholo zany. Ary misy ny fotoana voalamina izay nataony jiosy ho fotoana ivavahana amin'ny ora 7, amin'ny ora 9, amin'ny ora 10. Natokany ivavahana zany. Ary tamin'izay fotoana izay nataiza ny toerana na trarany izany ora izany azy dia nivavaka izy. Ary ireny no nitenenan'i Jesosy mafy ny fariseo, lozanareo fariseo. Lozanareo, tianareo no arabainy olona eny an-dalana ka itenenany hoe raby eo. Fa dia mazana manao fanahiniana hoe andeha aloha ho any amin'ny toerana betsaka olona. Dia any no tratra n'ilay ora fivavahana, na ny ora 7, na ny ora 9 izany dia hitany vahoaka betsaka eny an-tsena fa io ingaha fariseo, io mivavaka io. Tena mpivavaka be. Fa ahoana no aharetana amin'ny vavaka? Ny faharetana lazaina eto dia tsy ny fahalavany izay atao, fa ny hahatonga ny vavaka atao mba ho tena fitodiana amin'Andriamanitra tokoa. Tsy vonjy-tavanandro, tsy fisehosehoana, tsy fieboeboana. Mampatsiaro ahy ny amin'ny hoe raha manao ny fiangonana ny hoe tafika masina maharitra, tsy hoe ny fahaelany izay atao na ny faharetan'ny mpanao tafika masina, fa ny fahavanonany izay zavatra ataony mikendry izay hahavanona sy hampanjary, hahalavorary izay atao. Izay no mampaharitra azy, izay no mahatafika masina maharitra azy. Ka amin'ny fieritreretan'ny mpanao tafika masina rehetra ao anatin'ny fony tanteraka, ka hoentiny ambavaka isan'andro sy masaka ao an-tsaina isan'andro, izany fitoriana ny filazantsara izany. Ka nokendrena indrindra ara amin'ny izay nataon'ny mpianatra eto rehefa nivavaka, satria ny fanaon'ny jiosy ihany koa izany. Dia izao misy toerana voatokana hivavahana. Ao ireo nanana efitrano mangina mitokana ny vavahana. Ary io nitenenin'i Jesosy hoe ny rainao izay ao amin'ny mangingina hiainao anao. Fa betsaka koa nefa ireo izay nanokana ny efitrano ambony na ny any amin'ny terasy ambony ho natao ny toerana hivavahana, hihaonana amin'Andriamanitra, izay tsy misy mahita afa-tsy tsisy sy Andriamanitra. Kendrena indrindra amin'izany ny isian'ny fifatoana sy ny fahadiovan'ny toerana izay hiaonana amin'Andriamanitra, ny fahamatorana eo amin'ny fanatrehana an'Andriamanitra. Ao ny tenin'i Jesosy hoe na aiza no ingonandroana telo amin'ny anarako dia ho fovoany aho. Tsy midika akory izany fa fanaovana atandrevaka sy fanaovana tsinotsinona na fanamaivanana ny fihaonana amin'Andriamanitra, fihaonana amin'i Jesosy Kristy. Ka hanaovana zara fa vita, zara fa misy, ary aretina manjo atsika fiangonana loterana izany zavatra izany. Fa dia ny any tokantrano tsaratsara, fa ny fiangonana zara fa misy fahamendrehana. Na tsy voadio aza ireo fitaovana samy hafa, fa ny any tokantrano mamirapiratra,
raha vao misy tsy ara-dalàna ny fitaovana na ny vitra na ny zavatra ary dia voakojakoja. Fa indraindray ny any amin'ny fiangonana, tsy hoe indraindray, raha mijery ny fiangonana any ambanivohitra dia mampalahelo zavatra misy. Fa efa mitongilangilana zara fa ny fatsipatsiana fotsiny amin'izao, ny seza zara fa azo ipetrahana, ny zavatra misy zara fa azo atao, kanefa dia toerana hiaonana amin'Andriamanitra, toerana hiaonana amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo be voninahitra. Alay-panahy loatra mantsy ny fiangonana, ny amin'ny hoe ny fiangonana dia ara-panahy. Tena izany tokoa. Fa ny fanahy tsy ivelan'ny tia nofo ity. Tsy ivelan'ny tia nofo ity. Fa kojakojaina mafy ity tranon'ny fanahy ity, raha izany no eritreretana azy, ampitafiana, omena endrika, omena izay maha-izy azy azy. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina. K'izay manimba ny tempolin'Andriamanitra na manao tsinotsinona azy dia mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona koa. Ka ampianariny ity tenin'Andriamanitra ity, ny amin'izay aharetana mivavaka, ny lesona anankiray ny tena lesona lehibe eto, izay niovoriany reto apostoly reto tamin'ny voalohany nandraisan'ny niafatra tamin'i Jesosy amin'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra, dia efitra toerana voahomana, efa fivavahana, efa fanaovana vavaka, fihaonana amin'Andriamanitra, voalamina tsara. Ka lazainy amin'ny 2:4 eo hoe ireo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahiny. Inary no afatra pitainy izao tenin'Andriamanitra izao ho antsika. Tiako niverenana ny amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alahady teo. Hoy Jesosy, iza moa aminareo izay iray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato. Mampatsiaro ny fakapanana azo an Jesosy izany. Fa raha noana Jesosy tamin'ny fakapanahy, tamin'ny taoriana nanaovana batisa azy, dia hoy ny devoly taminy, ataovy tonga mofo reto vato reto. Fakapanahy maro samihafa no entiny devoly ampiviliana ny zanak'Andriamanitra ho amin'ny misionan'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny faharerahana, ka manao ho mety izay tsy mety, manao ho azo hohanina izay tsy azo hohanina. Ary betsaka no mety ho alay-panahy ny amin'izay fitaka mety ataon'ny devoly, ampiviliana antsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ananantsika toerana mendrika hiaonana aminy, satria mendrika izy. Fa hoy izy, aoka ho masina ianareo satria masina, hoy Jehova. Midika zavatra maro zany famasinana zany. Efa nilazaina tamin'iny, dia nilazaina tamin'iny tenin'Andriamanitra iny koa, ireo fitaka mety hitranga ataon'ny devoly, tahaka ny namitahany an'i Eva amin'ny lazana hoe iza moa no angatahany zanany hazan-drano no hanome azy maingo hosolony hanome azy menarana hosolony hazan-drano. Menarana izay namitaka ny Eva. Ny hazan-drano dia sary anehoana ihany koa ny amin'ny Kristy. Sary anehoana ihany koa ny amin'ny Kristy izany. Ampiasain'ny fiangonana ka anaovana ny fanalavana ny teny hoe ictus, lazana ny amin'ny Kristy izany. Mety hitady an'i Kristy.
tokoa isika fa misy koa ny fitaky ny devoly tahaka ny namitany menarana any Eva dia ilazany hoe tsy mampaninina mety zao, azo atao zao, tsy ho faty akory ianareo, tsy mampandositra an'Andriamanitra, tsy miala an'Andriamanitra, tsy mampiala an'Andriamanitra eo anatrehanareo zany. Hitovy amin'Andriamanitra ianareo, ka izay mety aminareo mety aminy. Ary dia indraindray dia misy adika vilana amin'izay ilay hataka nampianarin'i Jesosy hoe hatao anie ny sitraponao ety an-tany na eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Dia adika hoe izay mety eto an-tany dia mety any an-danitra. Aoka izay ataona ety an-tany ataony any an-danitra. Aoka izay eritreretina ety an-tany ho eritreretinao Andriamanitra, ho eritreretinao any an-danitra, afindrao any izay ataona eto. Fa tsy izany, fa izay atao any an-danitra mba hataony ety an-tany koa. Hanao tahaka ny fiainana any an-danitra ka hifady ny ota devoly sy ny asany rehetra. Ary dia miseho koa ny fitakafany seho farany hoe angatahany zanany azan-drano, dia inona moa ny fahatelo, ka hanome azy maingoka ho solony atody. Aina izany, atody dia aina, manambara fiainana mbola voafono, kanefa dia fahafatesana, lasa misolo fahafatesana, tsy misy ray hanome an'izany. Fa ny devoly mamitaka miaino ny vavaky ny kristianina koa, tsy Andriamanitra ihany, tsy ny fanahy masina ihany, tsy Jesosy ihany no miaino ny vavaka ataontsika, fa ny devoly koa miaino koa izy. Ary dia ampidirany fomba maro samihafa ny fiangonan'Andriamanitra mba tsy hevitra ny amin'ny tranon'Andriamanitra. Ry havana, tiany Jesosy isika ny aharitra mivavaka, araka izay nolazaina tery am-boalohany, tsy ny hoe faharetana amin'ny fotoana izany, na fitoerana maharitra amin'ny fotoana ivavahana izany, tsy any amin'ny alava na ny afohy ny vavaka atao izany, tsy amin'ny endrika zay sy ny fisehoana amin'ny fomba hoentina mivavaka na mandoalika na mipetraka na mitsangana izany, fa ny fahavanonana izay atao. Ka ahatsapahantsika fa manatrika antsika tokoa Andriamanitra amin'izany. Ary io no ilazany soratra masina hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona. Ny olona manana fahatsapa izay tadiavin'Andriamanitra amin'izany dia izao, ny fovoaomana tanteraka, ka manana fahatsapana tanteraka fa mendrika iantranoan'Andriamanitra ny fony. Tsy vokatry ny fahadiovana, fahamendrena nefa izany, fa vokatry ny fibebahana tanteraka. Ary io ilay fo voadio, fo mibebaka tanteraka. Manaiky hidiran'Andriamanitra, ary voaomana isan'andro hidirana. Engane mba haharitra hivavaka tahaka izany koa isika, ka voaomana isan'andro ho amin'izany fivavahana izany, hiaona amin'Andriamanitra velona, ka ny fiainantsika rehetra, izay ataontsika rehetra, izay alehantsika rehetra, dia ho fiainam-bavaka mandraka riva hanatrehantsika an' Jesosy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy Tompo, misaotra noho ny nahafahanay nandrendray ny teninao, dia taeo ary zany teninao zany hamaka lalina ao anatinay.
dia ho voninahitry ny anaranao rery ihany izany Jesosy. Amen.